Amen. Miarabantsika rehetra ry havana, tafahoana indray amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vidéo, hifampahery, hifampizara ny tenin'Andriamanitra ary hifampivavaka mandrakarivotsika handroso ho tonga any amin'ny fanjakan'ny lanitra raha hitan'ny voninahitr'Andriamanitra sy hitan'i Jesosy Kristy zany eo amin'ny toerana fiandrianany. Hivavaka tsika miatrantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao, satria tafahoana aminao indray Tompo. Ianao no mikarakara, ianao no mandamina, ianao no mampirindra ny zavatra rehetra, manome aina, manome fahasalamana, manome tanjaka ho anay tsirairay avy, na izay mihaino indrindra ny tenako izay hanambara sy laza ny sitraponao Jesosy, dia mangataka ny ranao soa hanadio sady hamindra fo mandrakariva, diovy amin'ny fahotana sy amin'ny tsy fantanterahana rehetra Jesosy, ary indrindra mangataka ny fainao masina hiteny ampiteny Jesosy, aoka tsisy ambarako afa-tsy ny sitraponao, ary aoka tsisy hoen'ny olona koa afa-tsy ny feonao irery ihany, dia mitenena araka ny fombanao fa voninkaino izay Jesosy, aminaranao no nanaovany zavavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ary mamerina ny fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray, avy amin'i Jesosy Kristy Tompo, ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ka dia hifampizara ny tenin'Andriamanitra isika androany. Ny lohateny izay ho raisintsika dia hoe ny tahotra an'Andriamanitra. Ny tahotra an'Andriamanitra, na mety ho tenena koa hoe efa tsy matahotra an'Andriamanitra intsony ny olona ankehitriny amin'izao fotoana izao, tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony ny olona ankehitriny. Izay angambany no raisintsika azahoantsika azy kokoa, hoe tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony ny olona ankehitriny. Raha resahana fotsiny moa izany hoe tahotra an'Andriamanitra dia mety mihaintsika hoe misy fanazavana indray izany, mety hoe fampianarana. Izay moa izany no andraisan'ny olona azy foana rehefa mizara tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina no mampiteny, ary tenin'Andriamanitra, teny masina no azaraintsika, ka izay no tenin'ny Tompo. Tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony ny olona. Hovakintsika ny tenin'Andriamanitra, ametrahantsika izany ao amin'ny Genesis toko 7 aloha. Toko 7 ny 9 ka hatramin'ny 11 aminaran'i Jesosy. Ary nandre ny Tompo Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny saha izy ireo, rehefa rivariva ny andro, dia niafina ny tavan'ny Tompo Andriamanitra tao anaty hazo, tao amin'ny Sara lehilahy sy ny vadiny. Ary ny Tompo Andriamanitra niantso an-draha lehilahy ka niteny taminy hoe, aiza moa ianao? Dia io raha lehilahy, nandre ny feonao tao amin'ny saho dia natahotra satria mitanjaka, dia niery aho. Hoy ny Tompo Andriamanitra, iza moa nanambara taminao fa mitanjaka ianao, fa angaha ninananao ny hazo izay nandrarako anao tsy hohanina. Izay apetratsika eo izany aloha ny famakiana teny io. Hitantsika amin'izany eto fa raha fehezina zany io teny io dia Adama seva moa zany, Adama hoe ny fidian'Andriamanitra, olona voalohany fidian'Andriamanitra, namboarin'Andriamanitra, dia nanana fahazarana miaraka amin'Andriamanitra. Napetraka Andriamanitra tao amin'ny saha edena tao izy, efa miresaka amin'ny Andriamanitra dia miresaka tsotra, miresaka amin'ny mpitiavana, tandremo mahazo hinananao le hazo etsy hananiny etsy fa tsy mety io, tsy tsara aminao io. Dia mifampiresaka amin'Andriamanitra eo foana izy zany, dia izay lasa mizatra. Izay ilay hoe lasa tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony ny olona araka ilay teny teo. Rehefa mizatra mahita an'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra ny olona makany am-piangonana, miaraka amin'ny ao anatin'ny fanompoana, izay dia ao anatin'ny asa-panompoana, chorale, ny diakona, ny ray aman-dreny, asa isan-karazany izay nantsoin'Andriamanitra anay, dia zatra miaraka amin'Andriamanitra. Na dia efa miteny ary, Andriamanitra moa izany miteny, mahay ny tenin'Andriamanitra tsika, mitory-teny amin'ny fampianarana, fa lasa zatra ny olona. Dia rehefa zatra miaraka amin'Andriamanitra dia lasa tsisy tahotra.
lasa tsy natahotra intsony. Inona rehefa natahotra aty izy vao lasa natahotra satria rehefa nanota dia moa izany ny endrika anankiray tsisy le hoe tsisy tahotra an'Andriamanitra. Rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona, inona mahatonga ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra noho ny ota? Vakitsika kely eo ambony kely ny toko fahatelo eo andiny fahaenina amin'ny Jesosy. Ary hitan-draha vehivavy fa tsara ho fihinanana ny hazo sady mahafinaritra ny maso no hazo mahatsiriritra toa mampahendry dia nanontaza ny voany ka nihinanany. Izay zany ilay fahotana, ilay tsy miheno an'Andriamanitra. Eto koa misy anankiray koa Adama zany no tena miresaka matetika amin'Andriamanitra araka ny fitantarana tamin'ny Baiboly. Fa Eva izay miaraka amin'ny eo akaiky eo ihany, mety tsy miheno izy sa miheno, fa izay tsika raha miaraka amin'ny olona, variana miaraka amin'ny olona, tsy dia zatra loatra mifanena amin'Andriamanitra na tsy maheno ny ten'Andriamanitra, dia zavatra hafa no ho azontsika raha tsy mitandrina. Zavatra hafa tahaka ny moa izany lasa tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony, satria Eva teto mety tsy nahazo mivatana an'ilay ten'Andriamanitra izy tandremo, ianao tsy mihinana an'ilay hazo itsy fa nomena rana no nanoro anazy hoe tsy lainga an'Andriamanitra izany, fa raha vao mihinana an'io ianao dia lasa mihiratra ny masonareo, lasa ahita zavatra hafa nareo. Dia nijery izy, dia inona ny hitany? Ary hitan-draha vehivavy, io moa izany dia fakapana voalohany amintsika olombelona ny maso. Efa nisy fampianarana teto ny amin'ny hoe ny zavatra hita, izay ny tena tian'ny olona rehefa manaraka an'Andriamanitra izy na amin'ny fiainana. Zavatra hita zany dia mora ny manaraka azy. Izay mahatonga ny olona manao sary vato, manao sary heverina hoe misy manao sary eto, misy ary hoe Andriamanitra miteny aza manao sarin-javatra na sary hoe mety etỳ an-tany na any an-danitra hoe anehoana an'andry ampitahana azy. Fa ny olona dia misy manao sary hoe Andriamanitra anie ka lehilahy fotsy be volombava, fotsy volo, antitra be ohatran'izao, fa tsisy an'izay mihitsy. Andriamanitra dia tsisy endrika azonao ampitahina aminy, ary indrindra ny sary vato moa izany. Fa ny olona dia tia mijery hoe andaso asiana vato sary eto dia io tena hitako io no tena Andriamanitra. Ary hitantsika izany tamin'ny Mosesy rehefa andeha haka ny didy folo tany amin'ny tendrombohitra Sinay, dia vao lasa izy dia menomenona ny olona ilay inona no tsy fantatray na hiverina na tsy hiverina iny Mosesy iny. Vao tsy hitan'ny olona Mosesy dia efa tsy niorina intsony ny finoany, mety tsy hiverina intsony iny, fa anamboary zavatra hitan'ny masonay izay mantsy Arona. Dia izay no tian'ny olona, ilay zavatra hita maso sy zavatra inona ny teneniny eto indray izy. Ary hitan-draha vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo. Zavatra tsara ho fihinana, zavatra tarenina izay mahatonga ny hoe amin'izao fotoana izao moa izany be da be mihitsy ny atao hoe amin'ny fandaharana, amin'ny teny frantsay émission, mampiseho hoe manao sakafo faran'izay tsara, manao faninanana, manao gâteau, manao mofo mba ho hita endrika. Ary ny alohan'ny anandramana azy dia ny endrika ivelany aloha no atao tsara. Ary izany hoe lafo dia lafo ireny any amin'ny toerana manokana amin'izany, fa izay ilay izy. Alohan'ny hinananao azy dia mahita zavatra tsara aloha ianao, ilay endrika ivelany, dia vao iny hitanao fa tsara, mety tsy tsara akory ny tsiron'ilay sakafo, fa mahita ny endrika ivelany ianao dia ohatry ianao tsara ho fihinana. Tahaka izany no nahazo an'i Eva sy Adama teto, hoe Eva indrindra fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso. Izany zavatra rehetra izany no sarihan'ny Satana amintsika ankehitriny. Araka ilay teny teo hoe tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony ny olona, fa voasarika amin'ny endrika ivelany. Ary ny endrika ivelany amin'izao fotoana izao indrindra dia ny sary. Eto moa izany dia ohatran'ny hoe zavatra tazana, mbola tazana fotsiny izy, fa ny sary izay ampiasain'ny Satana mihitsy. Ny sary inona moa izany dia ny amin'ny teny frantsay hoe image. Hitantsika ampiasaina izany amin'ny vidéo na amintsika izao ary teknôlôjia amen'ny nampiasain'ny tompo izao fa na izao ary dia raha manao
vidéo na tsisy sary ka tsy masiny zavatra ininy eo tsy mahasarika ny olona fa tsy maintsy asiana sary kely eo mba ho sarian'ny olona dia sy fiteny kely n'Andriamanitra fa raha miteny fotsiny eo ianao tsisy ninona tsy hasarika ny olona izy ka tahaka izany koa fakapanahy be io amin'izao fotoana izao fantatsika tsara ny sary ary ao no mampianjeran'ny olona maro tsy mamenatra miteny an'izany ary averina foana ny pornografia io dia sary io asehoan'ny olona ianjerahan'ny olona ny lamaody isan-karazany ny endrika fitafy ny endrika fihetsika ny lamaody endrika ivelany ny ao anaty araka ilay teny teo ny sakafo eo dia tiana mahasarika ny olona mihitsy fa efa tenenina sady zany mbola fehezina ary amin'ny farany arimo zany fa araka ny tenin'ny tompo tsika dia tsy mandeha amin'ny fahitana fa amin'ny finoana zavatra mbola tsy hita no ampanantenan'ny tompo antsika fa raha zavatra efa hita dia tsy miorina ny finoantsika zay zany atao hoe finosana kely alohan'ny anoizantsika n'ilay teny teo fa arina lizy mahafinaritra maso izy dia mbola nitezana hazo matsiriritra toa hampahendry eo zany no tena hoe fakapanahy be mihitsy ataon'ny satana amin'ny olona fa misy zavatra asehony hitan'ny maso dia mampitsiriritra ary heverina fa mety ahazo fahendrena azahoana fahalalana zany mila mitandrina vakitsika sady ny eo amin'ny Joba toko fahavalo andininy fahavalo amby roapolo milaza an'izany momba an'izany hoe fahalalana aiza moa no tena misy ny fahalalana tsy vakitsika manontolo izy fa azonao vakiana ny eo aloha hoe avaiza moa zany io fahalalana io avaiza ny fahendrena andininy faharoambinifolo vakiko kely fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa aiza kosa no ahitana ny fahendrena ary aiza no fitoeran'ny fahalalana any amin'ny Joba fahavalo amby roapolo ny vakitsika zany andininy faharoambinifolo dia ny amaliny azy amin'ny andininy fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ihany dia hoy izy tamin'ny olombelona indro ny fahatahorana ny tompo no fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana zay no tena fahendrena zany raha hitadin'ny fahendrena tsika hitadin'ny fahalalana dia matahotra an'Andriamanitra ary miala amin'ny ratsy ny olona dia mivariana amin'ny fahotana ary zay no mahatonga ny olona matahotra an'Andriamanitra araka ny nasehony tamin'ny Adama sy Eva teto noho ny nanota izy noho ny ninana ilay voankazo dia tsapan'izy hoe nanota dia natahotra an'Andriamanitra ny olona ary tsy mety mihaona amin'Andriamanitra noho ny ota zany hoe noho ny satana zany noho ny fahotana izay arahan'ny olona dia tsy mety miaina izy aza miresaka amin'izany Andriamanitra zany aminay fa manelingelina amin'ny fiainanay zany satria noho ny otan'ny olona izay ho voateny ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia manakana ny olona tsy heno na mitsoaka ny tenin'Andriamanitra miala ny tenin'Andriamanitra satria aozy izy mila matahotra an'Andriamanitra zany hoe dikan'izay zany tsy matahotra an'Andriamanitra intsony ny olona rehefa manota ary zany dia hitantsika amin'izao fiainana ankehitriny izao ambara amin'ny tenin'Andriamanitra maro teto zany afaka mihaino amin'ny fanampianarana sy ny fanazavana amin'ny fidona vavolombelona amin'ity ho avy Jesosy ity ianao fa voateny matetika eto zany ary lazaina fa ny fahotan'ny olona ny fomba fiainana ivelany ao anaty amin'ny fanao ratsy fizangajangana ny falainga ny fanimpotsampy ny fitaka isan-karazany zany no mahatonga ny olona hitsoaka an'Andriamanitra ary ny dikan'izay rehefa mandeha mankany izy ny dikan'izay tsy misy tahotra an'Andriamanitra intsony izy tsisy manelingelina azy zany ka manao izay tiany izy manao izay daniny kibony araka ny fiteny mihitsy fa inona no tenin'Andriamanitra eto hoe dia hoy izy raha misy manontany aiza misy ny fahendrena aiza misy ny fahalalana satria ny olona mitady fahendrena miandry mitady fahalalana araka ny teny teo araka ny hita maso ny siansa zany dia zavatra hita maso no atao hoporofona zany no tian'ny olona rehefa manaporofo araka ny zavatra hita maso dia hita tena zava-dehibe tia zavatra mahagaga tia zavatra tena mahafeny fahalalana fa ny tenin'Andriamanitra eto dia aiza izy dia io izy tamin'ny olombelona ny olombelona zany tsika olombelona no tenen'ny ato amin'ny Joba na hoe
indro ny fatahorana ny tompo ny fahendrena. Raha tia hanana fahendrentsika any amin'ny bokiny nisoratan'ny Solomona koa ny salamo sy ny amin'ny ao amin'ny salamo koa izy miteny an'izany dia ny amin'ny ohabolana dia betsaka mihitsy miteny an'izany ny fahendrena fanazavana an'io fa eto Joba dia miteny mihitsy hoe dia hoy izy Andriamanitra miteny eo tamin'ny olombelona hoe indro ny fatahorana ny tompo no fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Raha tia hanam-pahalalana dia miala amin'ny ratsy fa na inona fahalalana iverintsika fa analantsika ety amin'izao tontolo izao nefa miaina ao anatin'ny faharatsiana, miaina ao anatin'ny fahalotoana dia tsy fahalalana araka an'Andriamanitra izany. Izay zany tenintsika teo fa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona dia tahaka ny natao teto dia sady miafina no mitsoka an'Andriamanitra. Teo zany lasa zatra n'le teo alohaloha zany zatra ny mihaona amin'Andriamanitra tahaka ny Adama teto dia lasa ohatran'ny hoe tsisy tahotra koa, izay koa misy fakapanahy amin'izao fotoana izao indrindra amin'ny fiangonana ao anatin'ny hoe fifoazana ara-panahy izay tafahoana matetika amin'Andriamanitra na fa hihaona amin'Andriamanitra efa mivangin'Andriamanitra ilay mpanompiny dia tsisy tahotra intsony koa fa manao foana ary rehefa misy tenin'Andriamanitra rehefa ity tsy azo atao dia tahaka ny nataony Eva sy Adama teto na dia efa sakaran'Andriamanitra zao ary dia atao ihany satria Andriamanitra io akaiky an'Andriamanitra io mora azo io mora mamaly vavaka fa io Andriamanitra io dia mampiasa ny fahatezerany. Fatantsika tsara ny fahatezerana tsy vakiana ny fahatezerana azo ny Adama sy Eva sy ny menarana fa raha vakianao aoriana kely n'io mihitsy tao aorianan'io namitahany Satana azy io dia nahazo osona ny olombelona sy ny Satana zany ilay menarana noho ny tsy fanekenan'Andriamanitra noho ny tsy fatahoran'Andriamanitra. Izay mila mitandrina antsika amin'io fa Andriamanitra dia afo mandevina ary mampatahotra. Ary izy koa dia Andriamanitra misy zany hoe Andriamanitra amin'izao fotoana izao ilay hoe mamindra fo izy satria Jesosy efa eto amintsika, Jesosy efa namindra fo tamintsika ao andron'ny fahasoavana izao fa Andriamanitra tsy misangisangy io, tsy misangisangy vakitsika sady any amin'ny Exodosy Exodosy 7:10 vakitsika ny 9:20 ka hatramin'ny 20 ihany aloha. Exodosy 7:10 20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny maraina ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy tselatra ary rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra. Nisy koa feon'anjomara mafy dia mafy ka torakovitra ny olona rehetra izay teo amin'ny toby. Ary nitondra ny olona niainga avy teo amin'ny toby Mosesy mba hihaona amin'Andriamanitra. Nijanona teo am-pototry ny tendrombohitra izy ireo. Ary ny tendrombohitra Sinai manontolo dia nivoatsetroka satria ny tompo nidina teo amboniny tao anaty afo. Niakatra tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe ny setroka ary niroro mafy ny tendrombohitra Sinai manontolo. Niamafy hatrany ny feon'ny anjomara sady nitatatata dia niteny Mosesy ary ny Andriamanitra namaly azy tao anatin'ny kotroka. Zany ny fisehoan'Andriamanitra. Rehefa tena hoe miseho amin'ny heriny izy zany nasehony tamin'ny zanak'Israely satria ny zanak'Israely ireo nanehoan'Andriamanitra fahagagana be da be nentiny voaka tao amin'ny tanin'ny Ezipta tao amin'ny fanandevozana fa tsy mety mino. Ary efa miteny ary Andriamanitra, efa maheno feo dia mbola matahotra izy no maheno feo izay aoriana kely eo na amin'ny vakiteny hafa dia miteny mihitsy ireo olona ireo hoe rehefa hiteny aminao Andriamanitra aza antsoina zay fa velao ianao rery miresaka aminy any. Mitsoka an'Andriamanitra ny olona satria ny olona dia manao ny ataony ihany aloha. Dia izay koa no azo tenenina koa eto hoe
matetika zay mahatonga ny olona hoe aleo zay ho any amin'ny pasteur ho any amin'ny mpanompon'Andriamanitra satria manao ny ataony izy manao ny fahotana fa rehefa misy ny hoe fitonanam-bavaka na tia azo fitahiana dia hoe ndana makany amin'ilay mpanompon'Andriamanitra fa izy hamaly vavaka, izy Andriamanitra hamaly vavaka azy. Tsy Andriamanitra mamaly vavaka azy fa ianao no tokony hanolo tena amin'ny tompo. Mety hamindra fo aminao ny tompo indray mandeha fa tahaka ny zanak'Israely reto rehefa niodina matetika betsaka ny fampianarana amin'izany niodina izy menimeniny ireo nanivatsivan'Andriamanitra kivy dia novonon'Andriamanitra daholo mamono mihitsy Andriamanitra ary tsisy tafiditra tany amin'ny tany Kanana izay nampanantenan'Andriamanitra azy fa nasainy niodikodina fotsiny nandritsy ny 900 taona tao amin'ny tany Ai. Na dia misy ary ny famindrapon'Andriamanitra betsaka ny zavatra natao fahagagan'Andriamanitra nomeny sakafo ireo nomeny tsy niova ny fitafiany fa tsy nampidininy amin'ilay tany Kanana. Inona moa izany ilay tany Kanana izay omanin'ny tompo amintsika fa ilay any an-danitra ka tsao ny fanjakako sy ny famarinako kosa izy dia izay ilay any an-danitra an'izay. Fanjakan'Andriamanitra dia any an-danitra any Jesosy no miteny an'izany ka dia mila mitandrina isika fa Andriamanitra io dia tahaka ny afo izy ao anaty afo tena mandoro. Betsaka ny tenin'Andriamanitra miteny an'izany. Andriamanitra dia afo mandoro ary ny rany izay napetrany tamin'ny zanak'ondry tahaka ny nataony tamin'i Jesosy dia mandoro manamay mihitsy koa. Ka izay mila mitandrina isika fa raha tsy matahotra an'Andriamanitra isika dia ho tonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary inona no mahatonga ny olona matahotra an'Andriamanitra ihany koa tsy te hihaona amin'Andriamanitra dia noho ny fahotany no Satana izay ao aminy no nota izay ao aminy dia matahotra izy na ny hihaona amin'Andriamanitra ary. Fa mila matahotra an'Andriamanitra isika fa raha tsy ao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra isika dia tahaka an'ireo zanak'Israely ireo no azo antsika. Ovakitsika ny ohabolana. Ny ohabolana toko 13 ny 12 ka hatramin'ny 17 ihany koa. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Eto moa izany amin'ny tenin'Andriamanitra vakiako eto dia misy soratra mihitsy hoe torohevitra hafa koa izy. Atodio hanaiky ny fananarana ny fonao ary amin'ny tenim-pahalalana ny sofinao. Aza matahotra mananatra ny zanaka fa tsy ho faty izy tsy akory na dia kapohinao amin'ny hazo azy. Raha mamely azy amin'ny hazo ianao dia ho voavonjinao tsy ao any amin'ny fitoeran'ny maty izy. Anaka raha endry ny fonao dia ho faly tokoa ny foko. Eny ho ravoravo ato anatiko tokoa aho raha milaza izay mahitsy ny molotrao. Aoka tsy alina ny mpanota ny fonao fa matahora ny tompo mandritry ny andro. 9 fa mbola misy ny ho avy ka tsy ho foana ny fanantenanao. Aoka tsy alina ny mpanota ny fonao fa matahora ny tompo mandritry ny andro. Inona ny tiany lazaina amin'izany? Betsaka mihitsy tsika zany izay mpanompon'Andriamanitra mieritreritra foana hoe tena ely zany famindrapon'Andriamanitra zany. Ely zany mbola ho ela hoe ho avy Jesosy amin'izao fotoana izao dia toriana foana fa izao no andro farany efa akaiky ny tompo. Fa ny olona maro dia mbola miteny tsy hisy zany ny zavatra na betsaka ny zavatra miseho asehon'Andriamanitra ny voninahiny amin'izao fotoana izao na ny fahatezerany dia ny olona mbola mierikerika. Fa indrindra antsika mpanompon'Andriamanitra izay miezaka ao anatin'ny fahamasina fahamarinana tsy mijery tsy miaina ao anatin'ilay fanazavana teo hoe ny hitan'ny maso ilay zavatra mampitsiriritra etỳ amin'izao tontolo izao ny fiainana hitan'ny olona izay any mpanota hozy izy. Aoka tsy alina ny mpanota ny fonao. Tenin'ny tompo eto aza mialina ny mpanota fa inona ny tokony atao izy fa matahorana ny tompo, matahorana Andriamanitra. Inona ny fatahoran'Andriamanitra? Azahoana fahendrena, azahoana fahalalana, matahorana Andriamanitra mandritry ny andro. Inona ny tiana lazaina? Dia mbola velontsika, mbola mahita tsika dia matahorana Andriamanitra fa mbola misy ny ho avy izy ka tsy ho foana ny fanantenanao. Isy ho avy ny ampitso, aoka ny ampitso izy any androany
raha ao anatin'ny fahorintsika ao anatin'ny fahasalamana raha pitso dia fahasoavana fanantenana no meny tompo antsika. Misy tenin'Andriamanitra any hoe mifalia amin'ny fanantenana, mahareta amin'ny fivavahana, mihareta amin'ny fahoriana. Dikan'izay mila mifaly tsika anantenan'ny tompo fa izy efa miandry antsika eo amin'ny seza fiandrianana, ka dia tokony tsy salasala zany tsika mpanompon'Andriamanitra, ary araka ny teny teo aloha zany ny vakiako ilay teny teo aloha teo hoe aza misalasala mananatra miteny ny tenin'Andriamanitra. Ina moa zany hoe amin'ny zanaka eto ny zanaka no sahatsika miteny, fa ny zanaka ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny olona izay tiantsika ho tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tokony tsy salasala tsika, hikapoka mafimafy ny teny rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra. Misy olona miteny hoe masika nareo, masika ny fiteninareo na masika ny fihetsikareo rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra, fa fanamasina rehefa mampiteny dia mahitsy, mananatra, manala amin'ny fahotana, hiala amin'ilay fitsiritana, hiala amin'ny fahazaran-dratsy, hiala amin'ny tsy fahatahoran'Andriamanitra intsony. Mila matahotra an'Andriamanitra tsika, endrika anankiray zany satria i Andriamanitra io zany na dia atao hoe Andriamanitra matahotra ary Andriamanitra sari-piaro, Andriamanitra tsy azo vazivazina, dia rehefa mifanena aminy amin'ny teniny, mihaona amin'Andriamanitra ianao araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny fahitana, amin'ny nofy, amin'ny zavatra maro ny mihaona amin'Andriamanitra amin'ny olona, na mifanatrika amin'Andriamanitra tahaka ny nahitany ry Paoly, na mihaino ny tenin'Andriamanitra, dia lasa matahotra ihany koa. Eto indray zany rehefa tena matoky an'Andriamanitra ianao, rehefa mihaona amin'Andriamanitra ny olona, dia tahotra hafa indray ny azon'ny olona, tahotra fahendrena. Azo oharina amin'izany tsy ho vakitsika izany fa tahaka ny Gideona rehefa nisehon'ilay anjely nahitana azy. Hitany hoe nisy anjely nahitana azy dia natahotra izy, kanefa ilay anjely dia niteny taminy hoe aza matahotra. Andriamanitra zany rehefa tena mihaona aminazy ianao, rehefa tena manaiky anazy, dia ilay tahotra anananao, ilay tahotra an'Andriamanitra indray zany dia mitondra fanantenana, fampanantenana hozy ny tompo, araka ilay teny teo, aza matahotra. Gideona ny anjely Gabriel koa rehefa nihaona tamin'ny Zakaria, niseho tamin'ny Zakaria, tamin'ny rainy Jaona mpanao batisa zany, dia niteny koa izy aza matahotra. Mampatahotra io, fantatsika tsara ny nahazo an'i Zakaria rehefa eo fa mona izy aloha nandritra ny fotoana elaela, fa tsy natahotra izy rehefa nahazo ny tenin'ny anjely hoe aza matahotra. Na Maria ary izay nitondra an'i Jesosy Kristy, dia rehefa niteny tamin'ny anjely ny arahaba anazy dia izy hoe aza matahotra. Belabe ny ohatra azotsika raisinao ny amin'ny Daniela koa, dia anjely tamin'ny tongo mihitsy Daniela, ny akohoka ny andohalika zany rehefa niseho tamin'ny anjely, niseho tamin'ny Andriamanitra. Ho amarana antsika azy sady amin'io resaka tahotra io vakitsika avy eo ny ao amin'ny Apokalipsy 7:10, amin'ny hoe rehefa tafahoana amin'Andriamanitra dia miteny aminao izy aza matahotra, aza mierikerika foana izy, izao ny Andriamanitra ao mitantana anao amin'ny tanany ankavanana. Izay zany rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao, rehefa mihaona amin'Andriamanitra ianao ka misy ao aminao anatinao ilay tahotra, matahotra an'Andriamanitra ianao tsy ny tahotra an'Andriamanitra eto dia midika lasa mahana fahalalana ianao, mahana fahendrena. Rehefa matahotra an'Andriamanitra tsika, rehefa manaiky an'Andriamanitra, rehefa mifanakaiky amin'Andriamanitra, mifanena tamin'ny tompo amin'ny teniny, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faharatsiana rehetra, miezaka mandeha amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahamarinana, mitady an'ilay fahendrena, mitady an'ilay fahalalana avy amin'Andriamanitra hozy izy, ny tenin'Andriamanitra teo, dia miteny amintsika izy, miteny aminao izy androany hoe aza matahotra.
Andriamanitra mamindra fo io, ary Andriamanitra tsy mitahiry hatezerana. Zay nanomezany an' Jesosy Kristy. Raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao zany, raha mbola tsy nandray an'Andriamanitra, na atao anatin'ny fahotana hatramin'izay, nandeha tamin'ny fahotana, tsisy tahotra an'Andriamanitra, ka raha tonga aminao zao teny zao hoe matahorana Andriamanitra, mialaha amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra, raisy Jesosy Kristy fa izy no nomen'Andriamanitra. Izy no nisolo vona. Raha antsika fotsiny amin'izao betsaka ny solona nataon'ny zanak'Israely amanalinaliny, amatapitsisany ny solona ny vonoana, biby ny vonoana ho solo hoe ny solom-pahotana teo anaty an'Andriamanitra tamin'ny fomba fangatahana famelan-keloka tamin'Andriamanitra teo aloha, tamin'ny zanak'Israely izay nividiany zany. Fa isika zay ny vidian'Andriamanitra koa, raha manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao, manaiky azy dia hanolotra ny tenanao tena hoe ho zanak'Andriamanitra, hiala amin'ny fahotana, dia anisan'ny mpandova koa manaraka an'ilay fitahiana nomen'Andriamanitra dia Jesosy Kristy no nisolo vona hozy izy. Izy no nandatsaka ny rany ka nanala antsika amin'ny fahotana. Dia atoloro tenanao, atoloro ny fonao an'Andriamanitra fa amindra fo aminao izy, amela heloka ary tsy mitahiry fahatezerana. Zay zany ilay tahotra an'Andriamanitra anankiray. Raha tena ao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra tsika dia nomeny fahendrena izy, nomeny fahalalana. Fa rehefa tsy matahotra ny olona dia manara-po, ary inona mahatonga ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra na matahotra an'Andriamanitra koa tsy hoana amin'Andriamanitra, dia araka ny efa nazavaintsika teo fa noho ny ota, noho ny satana, noho ny fahotana ao anatiny dia mitsoaka an'Andriamanitra izy. Zay ilay tahotra anankiray tsy te hahita an'Andriamanitra. Fa raha matahotra an'Andriamanitra ianao te handroso amin'ny fahamasina sy ny fahamarinana, dia ny famindra-po, ny famelan-keloka nomeny Tompo aminao dia zay no nanondrahany an' Jesosy Kristy ho famonjena antsika, mitondra ny otantsika, mitondra ny fahotantsika, ka manasa anao raha mbola tsy nanolo tena amin'ny Tompo ianao dia raisy Jesosy Tompo sy mpamonjy. Raha ao anatin'ny fahotana ianao fa mahafantatra an' Jesosy, ao anatin'ny fahazarana, na efa mieritreritra hoe fa miaraka amin'Andriamanitra foana zay, fantatray io Andriamanitra io fa Andriamanitra tsara io mamindra fo, dia ataonao ihany ny fiainanao araka ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ao anatin'ny fitsiriritana araka ilay nataony Eva teo, mahita ny maso, ny fitsiriritany maso, ny zavatra hita ety amin'izao tontolo izao, zany no arahantsika, arahanao zany. Fa hozy ny Tompo teny ao amin'ny ten'Andriamanitra koa zany, miova amin'ny fanavaozana ny saina, miala amin'izao tontolo izao. Ka dia vakintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany. Apokalipsy toko voalohany, ny andiny fito amby folo. Zafady fa tia amin'ny malaky ny boky. Apokalipsy toko voalohany, andiny fito amby folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nahita azy aho dia lavy ny ankohoka teo anoloan'ny tongony tahaka ny maty. Nefa izy nanendry ahy tamin'ny tanany havanana ka niteny hoe, aza matahotra, izao no voalohany sy farany. Zany no tenin'Andriamanitra, tenin'ny Tompo tamin'ny Jaona rehefa niona taminy, raha namangy azy amin'ity tenin'ny Apokalipsy ity izy. Amin'ny vakiko ihany ny andininy faharoambin'ny folo, nomboka ny andininy faharoambin'ny folo, andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Azafady amin'izay mazava amintsika ny tenin'Andriamanitra. Manomboka amin'ny andininy fahasivy hoe ahoana marina io Andriamanitra rahantsika io amin'ny anaran'i Jesosy hoe, izao Jaona, raha ilahanareo sy mpiombona amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny fiaretana ao amin'i Jesosy,
dia atao amin'ny nosy atao hoe patmo no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho ka nandre feo mahery tao ivohako toy ny feon'ny trompetra hoe izay zavatra hitanao dia soraty ao amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana 7 dia ho an'ny Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodikia. Dia nitodika aho mba hizaha ilay feo ny teny tampoko, ka rehefa nitodika aho dia nahita fitoeran-jiro volamena 7 ary teo amin'ny afovoan'ny fitoeran-jiro dia nisy iray tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady nitondra fehikibo volamena teo amin'ny tratrany. Ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, tahaka ny oram-panala, ny masony dia tahaka ny lelafo, ny tongony dia tahaka ny varahina manganoano ohatra ilay mivaivay avy tao amin'ny lafaoro iny, ary ny feony dia toy ny firondroan'ny ranobe. Ny tana kintana 7 teny an-tanany havanana izy, ny sabatra maranitra loha lela nivoaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ary raha nahita azy aho dia lavo ny akohoka teo anoloan'ny tongony tahaka ny maty, nefa izy nanendry ahy tamin'ny tanany havanana ka niteny hoe aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Zay zany Andriamanitra lehibe io, araka ny fanazavaintsika tary am-boalohany, mahatahotra ary tsy takatry ny saina ny fahefana, ny endriny, ny voninahiny Andriamanitra masina. Andriamanitra be voninahitra io Andriamanitra rahantsika io, ka tsy tokony mahazovazy na anao tsinontsinona an'Andriamanitra, fa arakaraka ny tsy hatahorantsika an'Andriamanitra izay noho ny fahotana araka ny fahazavana teo no ahatongavan'ny fahatezerin'Andriamanitra antsika. Fa raha miverina aminy tsika ary mitodika aminy, hiala amin'ny fahotana, hanolo-tena, handray an'i Jesosy, dia tahaka ny teny azo taminazo an'i Jaona io no tenin'ny Tompo hoe aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Izy no nametraka anao, nametraka antsika tetỳ amin'izao tontolo izao, amin'ny fahaterahana, fahavelomana, tahaka an'izao iainantsika izao, ary izy koa mbola hiafarahantsika dia any amin'ny fanjakany any an-danitra any, izay efa homaniny ao antsika, tenin'ny Tompo izay averiny mandrakariva izany. Ary Jaona no tena mamerina izany, mampirisika antsika hamaky ny epistôlin'ny Jaona manontolo, na ny Jaona any amin'ny Jaona izany izay manambara ny amin'i Jesosy Kristy sy ny efa nomanany antsika ao amin'ny fanjakany eo amin'ny voninahiny. Ka dia isaorantsika ny Tompo amin'ny teniny, engany tsy amintsika izao no atahotra an'Andriamanitra noho ny fahotana, dia hitsoaka an'Andriamanitra handeha amin'ny fahotana mandrakariva, fa atahotra an'Andriamanitra, hafantatra ny fahalalàn'Andriamanitra, ho tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra, dia ny famindrapo sy ny famelan-keloka no ho azontsika amin'izany. Saotra ny tompontsika amin'ny teniny, voninahitra ho an'Andriamanitra irery, dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ekeny Tompo fa araka ny fampianarana teo aloha, aza miady amin'Andriamanitra, fa ekeo ary arao ny sitrapony. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia. Amen.